Mirabatako plasitiko vavy ao anatin'ny fandarana actualité moa zany ianao amin'ity alady rivity dia faly raisinao ny tsy atokantrano any fahitalavitra matebe vahintsika ao anatin'ny fandarana moa dia andriamatoa fanjalalaina tarezy tsy fina amintsika ihany ihany koa ao amin'ny mouvance zafia faly mandray anao zay monsieur fanjalalaina eny ny mouvance zafy moa dia anisan'ny nandray anjara mavisika mihitsy tamin'ny fiaonana zay dinika santatra na dinika fiandohana zay nataon'ny FFKM teny amin'ny sisy ivatra. Inona moa ny antony teny hoe nandraisanareo anjara tamin'ny zavatra iny aloha? Ny antony teny hoe nandraisanay anjara tamin'iny zany président zafy manko dia minazy le réconciliation fond ary mifanaraka amin'ny mifanakaiky amin'ny heviny tadiaviny zany zatra nataon'ny FFKM fa nitiana ambara fotsiny amin'iny saratra nitranga teny Ivato iny nisy tao proposition nameny ny mpizaika ary amin'izao fotoana zao manko ty voizina fa hoe le hevitry nataon'ny FFKM ity fitadiavana place tena maviany eto président zafy tsy tady place na hoe teo hitondra zany transition puisse zany fa ny anazy eferahantsika malala teo président ny comme ana de réconciliation le hoe comité de réconciliation PDP mihitsy manko ny teny hoe tokony président zafy ny tantana an'iny zay baka iny zany no sarotsarony eritrereto ny atram'izay fa tsy hoe andeha azakazaka anao président transition na transition puisse fa ny azy zany ny fanirina hoe fomba tafapetraka le réconciliation zay no kombany farany zany dia inona le hevitra hoe inona dao le hevitra lehibe mipoitra atao amin'le teny Ivato moa zany? Iny moa zany le hevitra mirehitra amin'ny vohitra tao Ivato zany dia le hoe resaka hoe tokony vavaina io tokony hisy fanjakana vo satria mety hikovotana io zavatra io zay zany iny manko hevitry ny mpizaika iny fa raha hitatsika tsara ngamba rehefa namarina ny FFKM tsisy akao politika atao zany hoe tsy maintsy hoe ny FFKM tsy maintsy miteny hoe tsy maintsy iny tsy maintsy ampiavina fa ny zaratra tapaka atao farany ty hoe ampiantso anizy efatra am'rahalahy mianaka miavaka am'le chef entité sasany zany conférence au sommet dia hoentina hodinianao iny ny président Rajoelina moa dia milaza fa manana solution ialana amin'ny crise président Ratsiraka koa araka mifantatsika dia miteny fa manana ka ao ngamba ny mety andravonana le hevitra rehetrarehetra fa tsy voatery hoe tsy maintsy lotona amin'le transition bis le lohan'le olona satria manko ao anatin'ny sain'ny olona dia izay hoe mivoaka atao dia sivy transition bis indray zany dia izay ny zavatra tapaka atao zany hoe mbola tsisy zavatra tapaka zany olo atao zany raha izay ny fandehany tsy hoe tsisy zavatra tapaka atao ny zavatra iny zany proposition'olona atao sosikevitra atao sosikevitra atao iny zany hoe zao no tokony atao voaka atao zany dia vakiny ny FFKM fa ny FFKM tsy mbola niteny tsy maintsy io natao satria misy any le candidat milatsaka am'izao fotoana zao misy fa 10 na hoe tsy raisina zany dia zay ven'olo reny koa manana hevitra ka zay no mahatonga anay zindraindrindra atao mouvance zafy hoe alao andeha le conférence au sommet le nentin'ny FFKM hoentinao tolokevitry président ny AST laza fa misy solution zao hoe hoentinao neny président Ratsiraka hoentinao dia eo ngamba ny ravina fa tsy tonga dia hoe zao na tsy maintsy zao matoko venareo ho tanteraka zany aloha satria zao ny fantatry ny olona aloha zay hoe anao fifidianana amin'ny 24 juillet zao manko ny zavatra misy hitantsika tsara zao ny CUS namoaka didy anankiroa hoe le famohanany lista le candidat aloha dia efa miteraka problème iny namoaka an'izay izy hoe tokony démissionna daholo dia efa miteraka problème koa ka vo manomboka avy dia efa hisy problème vo mainky zao koa zao hoe bulletin unique tsy hay na bulletin unique na bulletin misy page firy na page firy mety unique ave zany sa tsy unique tsony inona koa ny zavatra mety hitsanga koa zany efa hisy le fividianana intérêt atsika mihitsy am'izao fotoana zao mbola misy 3 mois ny fividianana hoe andao no conférence de sommet amin'le conférence au sommet ny tsy voatery hoe tsy maintsy le teny Ivato natao hoe na tsy maintsy fividianana fa arakaraka zay maromaro tsy raisana hitao zany tsy maintsy ampiarina ka hoe ny anay dia hoe aloha misofoka toy izay mitsabo ka tsy anaraka an'izany ny comité international zay milaza zareo vondrony raisam-pirenena hoe tsy maintsy alefa amin'ny fividianana amin'ny 24 juillet fa ampy zay fa tsy maintsy taperiny io tetezamity io fa efa lava loatra
ny comité international aloha marina any izy miteny tokony fividianana ny voana izy koa nefa miteny koa fa hoe zay tapaky nareo malagasy ka raha ohatra hoe zay no hoe misy conférence eo an'ny malagasy rehetrarehetra zay tapaka le tapaka eo ne anao bokoatra ny tena hoe tsy maintsy isy transition bis tsy voatery zay ne zahatra misy io e satria jevitrava ao ahinany 24 ao ahinany 24 dia démission président de transition dia tsy maintsy président ny CT CST premier ministre mitondra jevinao fa raha jerena hoe olona reo a efa misy olo-tenany président Rajoelina misy olo-tenany président Ravalomanana premier ministre avy président Zafy dia eritrereto amin'izany fa hoe raha mijery an'le tavy amin'ny fevrier ohatra mifanakaikikaiky any anie satria président Rajoelina efa candidat président Ravalomanana misy candidat ao anatiny ao président Ratsiraka candidat président Zafy président Zafy nefa nyteny niazy l'état généraux niazy fa tsy hoe tsy latsaka izany tsy hoe fa vitako moa zany ny candidature ko ilatsaka hoe izy ilatsaka hoe fa niazy defa zay zany de satria manko a tanao zao a le fampihavanana manko a io tsy vita vetivety fa fahafaratana zany le processus ny déclenché de inona no maika indrindra famoahana an'ireo radio privé rehetrarehetra famoahana ny gadra le amnistie or am'le amnistie mbola misy problème satria ny président Ratsiraka sy ny mpiavaka aminy tsy manaiky an'io ny zareo de annulation hitanao zavatra rehetrarehetra zany zavatra zany nefa mety vitatsika anatin'ny 3 andro aloha ny 3 andro na 4 andro le resaka le fanomboana le réconciliation 3 mois mbola misy fotoana ka izao ny tena manahirina monsieur Fanjalalaina ohatrany hoe tadisy ohatrany firenena anankiroa indray le viteny firenena tetezamita zay manao fifidianana zay manao manara teknika zay misy gouvernementa zay misy ny zay toanany communauté internationale io le processus i feuille de route etsy-andaliny etsy nefa misy leny zatra nataony FFKM ka eo zany tsy azony olona hoe ohatra morosaina le olona iny ny tena izy zany am'izao zavatra zao hoe ohatrany tsy zay tena fanojy ihany manko le izy ohatrany somary fanipaka ihany le izy indraindray tena tokony ifanodry ihany fa tena mijery tsika fa le mandrangitra fotsiny zany tsy ampifanodry azy zavatra ny FFKM hoa tsy manevy tsy maintsy iny avy iny tsy ny FFKM ny tompony iny fa le mpizaika tao sy ny evaky Madagasikara iny zany ny inspiration ny olona tao de nyotina tao hoe zao ny zavatra mety hity le andeny am'le 24 tsika zao mametraka fanontaniana inona ny mety hitranga amy 24 efa ny raha nahita teto le coprésident anahoana io raha ohatra tsisy firesana meloa ahoana fitondrana vertical horizontal inona ny anjara asan'ny président CST inona ny anjara asan'ny président CT inona ny anjara président CST zao candidat de ahoana eritreretinao am'izany koa mbola de raha ohatra président CT ho candidat amy député de ahoana matoa aloha izy aloha mbola tsy midémissionne eo de mbola tsy fantatra mbola mety ny fantatra aloha hoe izy telo aloha tsy maintsy avao enao teny hoe ny zavatra mijery lavitra zay ny olona zany manaraka hoe raha ohatra ny président CT ka teo président ny congrès indray izy nao assemblée nationale amin'ny 4e république zay manaraka hoe tsy fantatra zany de tsy maintsy hiditra législative izy zany de raha ohatra izy hiditra législative de ahoana ndraiky io zany mikasika ankahany zany de ahoana koa ny premier ministre raha ohatra ka mba teo député koa ny premier ministre hoe za koa mba teo député fa hiverina premier ministre fa aveo de ahoana ny premier ministre aloha araka mifahalalako azy satria za olona fanakaiky aminy zay atateraka tsy latsaky izy tsy latsaky zay tsy latsaky ho député izy ay valim-panontaniana zay fanontaniana monsieur Fanjalalaina ao anatin'izay zavatra zay zany hoe raha ferikelina zainao teo zany de hoe tsy mbola hoe tetezamita vaovao na inona fa mbola asinany fivorian'io tapiny aloha zany de reo zany ohatra hoe karazana document de travail zany le natao teniny vatiny de ry zalahy reo zany no anapaka hoe inona indray no atao aravina satria inany le mpizaika to ivato hoe iny ny hevitra evaky Madagasikara iny hevitra iny misy koa ny hevitry ny candidat matovy eo candidat eo manao misy projet de société tsy raikaraiky eo tsy izy raiky amby 7 fotsiny izy 10 satria oka tsy avana fa matory zareo ny latsaka mba misy raha eo koa ny président eo aloha eo koa ny président de transition amitsika miteny zao izy de milaza fa manana solution de miavavavina eo de zay avy atao laivo sy président Ratsiraka zay hoe ny olona rehetrarehetra eto de vita eo matoky zay mihitsy feno fa monsieur Fanjalalaina de azo tanterahany zay zavatra zay azo tanterahany zay satria zao atsika hoa matony
fahendrina gasy ny teny hoe aloha misoka toy zay mitsabo izy mba ajere fotsiny ao avinany 24 zany efa folo andro ngamasia de tavela juska atsika miteny zao a mbola tsy fantatra hoe ahoana nitondranany firenena efa midémissionne président de transition ahoana ny fanarahana izy telo la inona ny andraiky tsy niatony tsy mazava ny satria eritreretinao fotsy fa nididy zay navoakany CIS zay tokony hoe tsisy mandany intsony satria efa didy tsy azo tsisy hoe koa zany mbola be dibe manao interprétation hafa miteniny avy amin'ny pailalana primature hafa ny eo amin'ny présidence hafa ny aty amin'ny anina de eritreretinao fotsiny hoe fomba hitondranany io expérience hitatsika Maputo rehefa nazava tsara mihitsy hoe président de transition Andradjoel co-président monsieur Akoto Vahiny monsieur Fitson zao ny andraiky tonga teto Madagasikara tsy raikitra nefa tena nazava tsara mihitsy inona ny andraikitra ny co-président vice premier co-président tsy raikitra itya démissionne président de transition 24 tsisy hoe inona zany ny anjara asan'ny président CST CT fa de collégial fotsiny de mino anao fa ilamina fa anao inona fotsiny anao inona zao tokoa efa anaty fifidianana nge zao tokony tsisy inona atao tsiny to firenena de efa manara-maso ny fifidianana daholo zay boka ioboko ny problème satria na de ataoko hoe mampandeha ny fiainana courante avy tanao zao ny examen tsy maintsy andeha misy administration spécial la mihitsy tamin'ity transition te misy raha rehetrarehetra tsy maintsy mandalo amin'ny SGP reny zavatra zany andalo amin'ny SCG ny gouvernement sa amin'ny SCG ny zay atrangany président Mamakota Vely sa zay ho président CT le fandehan'le administration mihitsy no mety ampimebe afaka le fiteny de ahoana nefa misy milaza fa miaramila koa mety mba mijerijery izy ahoana ny misy mandeha nresaka manko am'izao fotoana zao hoe sao de mena miaramila ny fahefana feny ka zany manko de efa tsy anaty efa miala anatin'ny feuille de route tsika ava misy an'izany raha vao akoatran'izy telo rahalamy mandrainy io de efa mihoatra dikan'izay aloha ihany conférence au sommet eny isinao le telo mialaka le telo miala ho amin'ny président CST koa zao miala diza zany io manko tsy maintsy mifidy any zao président CST mifidy izy président de zay président lana zareo no mitondra miavaka amin'ny izy mirala mianaka raha feuille de route ny jerena fa hoe ametraka olo hafa nandeha ametraka zavatsafa dikan'izay manko tsika miala amin'ny feuille de route zavatsafa nzay zany de tsetinao zany hoe raha hiditra zavatsafa tsy aloha mandeha an'le conférence au sommet mbola misy 3 mois tsika de mety ilamina raha ohatra tsy mahava olona le conférence au sommet de ahoana isy anakray tsy any tsy andray ndray satria efa misatra tabaka de afaka herinandro de tsy manaiky an'io fa zao ndray efa eno nge zany efa fantatra zany zao manko io akabaky le fotoana ro izy efa mianaka reo zany nanomboka tamin'ny 2009 fany nandeha ta Maputo 1 Maputo 2 nandeha taiza efa mahafantatra daholo hoe inona ny zavatra tsy tiany président Andradjoel inona tsy tiany président Zafelbert inona tsy tiany président Watsiro inona tsy tiany président Valmanana ka raha ohatra mitsindro ny intérêt ny nation reo tokony hita mahatsiraisana ihany fa nanina izy tsy nahita trabo zay misy fanjalalaina zay zao fantan'ile olona miakitra lite amiteny ihany koa de iako itena fa nanina zalahy nivoratra am'izay tsy mo nahita an'izay fa manina zao vo ahita zao kosa aloha le zavatra nisy ateo aloha tsisy difoan'ny président Zaf sy président Watsiro ka satria tsy président Watsiro ka ne tsy tanatin'ny fanjakana io même président Zaf zay niditra faussé foana atao anatiny satria fa fantandreo tsy mety io azonao donc tsisy defoan'ny président Zaf de président Watsiro ka mihitsy zany tsy fetezana am'izao fotoana zao de avy izy ny président ny transition nanjavan'ny Maputo avy eo zareo no nanohatra an'le ty feuille de route ty zareo koa nefa tsy natateraka anazy jusqu'à hatramin'ny farany dikan'izay tsisy idiran'ny président Zaf sy président Watsiro ka mihitsy ny tsy fetezana am'izao fotoana zao zany hoe karazana mety iso hoe fifanarahana ohatrany tamin'ny 31 octobre 91 hoe zany mety iseho izy ianao zay zao ny tokony misy mety hisy an'izay o satria zany na ny président de transition zany hoe mety tsy de am'izao fotoana zany hoe tsy de betsaka tsony le mahazo de manœuvre tiana tsy tiana tsy mety démission izy le 24 ke inona tsy garantie kokoa ho anazy ho an'ny candidat ve raha mba milamina hiditra amin'ny fifidianana tsika toy zay anao démission na mikorotana anao sady vepostanao
zany le démission am'izao ny mampataotra olo sasany démission tsy de le resaka hoe tsy mataotra ihany zareo so le tsy raiky tsy fividianio zay ve poste zay ny tena marina amin'io fa mody hoe lalàna atra hoe lalàna inona mono mahasaala le 3 sy le 24 resaka 20 jours ino mono vitanao anatin'ny 20 jours 21 jours fa resak'zay hoe tsisy garantie zany le candidat zay eo amin'ny fanjakana hoe isy marina le zavatsy ty sodikootany ty zavatsy ty fa mody hoe tsy mety nataony CUS oaoa resaka aloaloha apiraka fantany actualité any satria actualité ty ahoana fijery monsieur Fanjalalaina ny nataony CUS hitanao zany le CUS manko a le nametrana azy tam'y voalohany aloha de tsy mety satria ianao hoe sady CUS ianao a no ACC teo zany aloha de efa tsy nety fa nametraka an'le resaka le listany pilatsaka izy nazavainy zareo tsara atao no ny apaisement izy de nanaovana an'iny mety ho marina zay satria raha ohatra tokotrany hoe ianjatro velona tsy tavalatsaka na madamy laloha valimana mety inona nitsanga am'izao fotoana zao zany fa tena mampanana ny olona am'izao fotoana zao de le resaka le hoe misy ty miala tout de suite a misy lalàna roa zany ny ampiany constitution de mifay de route ka zany rehetrarehetra zany niatony anaovana le conférence au sommet satria raha ohatra an'io fomba fitsarana any ovina any mety ho sarotra be satria am'izao fotoana zao bulletin unique defa mety ho 4 page so de le page ray ihany nitavela ary ao anatin'ny lalàna ave misy hoe tsy maintsy izy 4 page aloha nitafitso ohatra ton page iny ohatra dépliant zay vao manakevy le vato hoe fisainy sa tsy maintsy izy efatra zany rehetrarehetra zany misy danger be zany eto satria na tonga an'le bulletin unique any de hoe misy avatony candidat tsy tonga any nefa n'izy zao zao izy tsy ho lasa anaty page zay fa lasa anatina na dépliant io na boky io na inona lasa misarasara ka so de any ambany vohatra be any le page 4 ihany ny eo de inona zany ny azo atao avy eo de nefany ato a misy lalàna roa piarin'ny CES ohatran'ny fanaovana an'io de mety ho danger mety apikovotana zany eo inan'zay raha verna mouvance zafy a de ninareo raha tsy diso a ny tena zatra novoizinareo tao anatin'le conférence tedivaty le hoe lalam-panorenana aloha tokony mandeha aloha na fividianana lalam-panorenana vaovao a zay vao le fividianana azanao azavavaina hoe zay ary zay hoe mbola proposition koa zay zany inareo tao iny a de mbola proposition anay iny satria zao a ty lalam-panorenana ty any de tena lalam-panorenana sadasady sauf misy anankiray mba tsara aminazy io le hoe va milatsaka député amin'ny atoko UNDD anao ohatra de tsy afaka mandeha hoe any amin'ny groupe parlementaire avema anao fa miala ianao vany zay any fa ny akoatran'izay tsy haitsika hoe région ve io province ve io io ava hitatsika tsara fa hoe nisy anita am'izao fotoana zao miteny a hoe nisy doublon be de be tanatin'izy io zany zany hoe lalam-panorenana zany a tsy teny ekeny malagasy io zany fa natao forcé fotsiny ka hoe tsara ihany mba misy lalam-panorenana roa fahafakeliny hoe état unitaire na hoe décentralisation ny anankiray na fédéral de zay mba lany eo mba hitondrana ny firenena après zay mbola tazominareo zay tazominay zay hatram'izay inona hoe niantony natonga mouvance azy zany zay zany natonga anareo tsy hanohitra candidat am présidentielle zay anisan'ny antony anankiray zay fa misy antony hafa koa ny antony ray de zay satria zao a tanao sarotra be le hoe misy manko sasany hoe ivotraka de aveo hovaiko satria manko raha voinao tonga mifanjakany zany a resaky constitution zany mety tsy priorité zany fa l'économie aloha no mety azaka zany zany mety tsy anam-potoana koa nizaniza mety président ho tonga eo any amin'ny l'économie aloha ny tseretiny hoe ahoana ny azaka zany satria zay mamaiky de mety ho adinidinity nefa hoe mety hiteraka crise koa efa kelikely eo avinao ny FFKM tamin'ny 91 a tena hita mihitsy isy tena hoe toteny mafy 2009 a saratsaraka ny FFKM 2013 a ohatrany tafaray any ahoana fijerinao ny FFKM inona mahasamy hafa an'le FFKM tamin'ny 2009 tsy nahavaky izy a sy ny FFKM 2013 am'izao fotoana na tonga an'io a za de anisan'ny nanao nisy zavatra ohatran'izao manko ny FFKM zany tamin'ny 2002 tena nakaparty mihitsy izy nandeha tamin'ny président Valmanana ohatra raiky teneny koa ary tena loza be nataony zareo a ny président PNUD de niantso any Makar Valmanana tamin'izany hoe te hiona aminao za tetatety any aminao sa aty am-baoko tozy nataony président Valmanana tamin'izany any an-trano
de tonga tany président pnude ka eo président FFKM efatra ny ambina anazy tatrano tao gaga ny président pnude iny tenenizy efada ndesinareo mandehany raha tsiako io fa zay tsy mila fa tefa vita amin'ny vahoaka hitanao am'izany fa tam'izany fotoana zany naka ka président vatsivaka tamin'iny tsy tena azo lazany hoe victime nangalavam-bato zany hoe maro olo ny fidy ny président vatsivaka tam'ireny nefany premier tour de vite tokony nisy deuxième tour iny tokony nisy deuxième tour zany iny zany tena hitako mihitsy hoe navevy asina le président ny FFKM le fangalanja avao parti tamin'iny 2009 a eo atsika mahita fa avy tena hoe andriamanitra mahay zavatra am'izao fotoana zao nipody le fitokisany olona am'le FFKM satria zay zany anisan'ny na de atao hoe naombona tsy naomby le teny ivato anisan'ny fanesena lehibe zany fitambavany ray aman-dreny ampiangonana efatra am'izao fotoana zao zany am'izao fotoana zao tena efa manompoky mitovy jery tsara zareo mitovy jery tsara efa lasa le disadisa lasa le disadisa teo aloha avy hitantsika ny tolo kely io saika hoe latsaka ny président ny FJKM fa noho ny intérêt des nations moa de tsy mety amin'ny tsy mety zany de vaonisy am'izao fotoana zao za tena miteny aminao mihitsy fa ny olona rehetrarehetra de tena miambina hoe inona zavatra hoetin'le FFKM amin'ny endriny vaovao zao tsy atahorana ave am'ty conférence au sommet sy ny zavatra teon'ny FFKM ty de hoe le mpalao politika le ataontsika hoe najary tena voailika ny tena ananina ny heviny am'izao fotoana zao mba te hiakatra ao fitonany zany mako hitanao hoe izy am'izao moko tsy mitovy tam'le voalohany tamin'ny Maputo président Andry Rajoelina misy proposition président Vatsivaka misy ny président zafy moa ny azy tsy efa felina tsony fa hoe l'état généraux donc président Valmanina koa misy atao live eny io donc tsy hoisy mihitsy zany marina azoko tsara mihitsy ny tianao teneny satria misy olona am'izao moko manofinofy teo premier ministre vetivety eo metsetry hoe mikorotany ty zavatsy ty de zany tena bien placé fa iny izy afaka manofinofy ihany fa jerena le réalité misy am'izao fotoana zao hoe premier ministre am'izao fotoana zao hitatsika tsara hoe mahasamy hafa ny le tetezamita nisy teo zany nanomboka tamin'ny feuille de route sy ny avy jusqu'au comité international teo foana avy anisany matokony premier ministre am'izao fotoana zao zay ny tsy tovizany fa le premier ministre talohany tsisy nanaiky anazy ny comité international ary à chaque fois misy zavatra atao am'izao hitanao foana na de ataoko hoe fangalana le vato tato am'y senita teo ny comité international zany zany midika hoe misy kosa premier ministre mba miavaka tamin'le zavatra nisy tamin'ny 2009 efa to efa nanantsika iny reo mpitarika politika am'izao fotoana reo zao misy candidat raiky amy efapolo izany officiel lahoana fijerinao andreo hitanao matonga manko mivotsaka ohatran'izao le olona mato mandany 250 millions atao caution iny mety tsy voapody mety tsy tavaverina manana izy eritseriny mety ampantsoana ny Madagasikara zay tokony tsonotry ny avy zany mino fa na de le tsy nandohan'le vola hoe tokony enona daholo ny hoe inona zany no any satria matoa izy mandany vola miditra milatsaky eo mandany fotoana mandeha manompo campagne ny hoe mety na tsy mety eo dikan'izay izy mba misy zavatra mba hoetino amin'ny firenena io tsy voate hoe izy efatra amin'ny rahala foany fa mba misy koa zany olona vaovao mba te hitondra an'le firenena ono Mitroviny zay conférence au sommet zay mako miankina am'le FFKM de miankina am'le amin'ny ohatran'ny président telo ako ny fahalalako anazy vonona izy anao an'izay fa ny président transition tsy fantatro ka ho atao eto Madagasikara sa atao any ivelany eto Madagasikara aloha ny tena tsara indrindra misy milasy io ataony Nosbe ataony Majanga Tamatavy Tananarivo fa tsy atao Tananarivo Tananarivo izy de atao live hitan'ny vahoaka satria anao mako ny anao mako le hoe ayan'olona hoe sao de aka place an'izay reo mpanao politika eo de hitan'ny maso tsara hoe te aka place maro za aloha de samy teny mihitsy hoe président Zafy hitanao za teny FFKM izy efatra atao président eo alohavy président Zafy tsy mitady président transition zany ny azy de réconciliation nationale ihany fa ao anatin'ny feuille de route nge misy hoe ireo filoham-pirenena de azo atao anatin'le statut des anciens chefs d'état zany de manana toeram-boninahitra eto amin'ny firenena fa tsy niatra baka na tany Maputo ane de hoe sénateur avy ny président ny ancien président fa tsisy tanteraka zany
dia anao ve mino fa nyzanjatra rehetrarehetra zany hoe de ho tanteraka amin'reto toetra ny mpanao politika malagasy reto aloha zany ndraiky mino fa raikitra le conférence sommet tanteraka eritreretinao hoe ny FFKM kotana teo tambatra noho ny intérêt ny firenena ny mpitondra fiangonana ane tsy voatery anao intervention zao fa maro ny didy manandraikitra mahazo an'zareo hoe o najano zareo zany noho ny fitiavany an'le firenena hoe le tonga ny fotoana kosa mba hitsangana atsika ka anao hoe mpanao politika avatompona ndraikitra ianao tokony mba tonga saina kosa ianao hoe misy tsy mety kosa fa tokony le ambopo alefitra ka tsika zay ohatra zao azony monsieur Fanjalala Zavaina ve amin'ny mpanaraky ny actualité hoe inona ny tombontsoany Andriamatoa Andry Rajoelina ao anatin'izay hoe conférence au sommet zay tombotsoan'ny Andry Rajoelina izy ma fanaovana an'izay amin'ny fanaovana an'izay fandraisana anjara amin'izay inona ny tombontsoa mety ho azo tombontsoa mety ho azo ny président Andry Rajoelina am'izay zao dia zao tiana na tsy tiana tanofotra ny teny gazety hoe amin'ity andro tia 26 juin sans Andry Rajoelina izy zany tsy maintsy démissionna zany hoe tsy or raha mieritreritra izy mbola hitondra n'le firenena ao avina dia tokony ho lany izy amin'ny fomba madio ka raha ohatra misy ny conférence misy fifidian'ny ekeny rehetra aby matoa izy milatsaka candidat dia mieritreritra no lany izy amin'le ny ekeny rehetra moramora anazy ny hitondra ny Madagasikara raha avy eo toy zay anao zavatra hoe mety fofofosena zavatra ohatran'izany ary ny hoan'ny raisina hoe hoan'ny tafika inona ny tombontso mety ho azy ny tafika ao anatin'izay conférence au sommet zay ny tafika manko hitanao tsara fa nanomboka tamin'ny négociation rehetrarehetra zany de hoe aloha zay tafika ihany nandamina nataony tafika na ministre an'zareo zany na inona dia zao ihany nandamina azy ao amin'ny tafika am'izao fotoana zao dia tena efa misy ezaka be mihitsy ataony zareo zany fa ny zavatra misy zany zavatra tena misy zany nanomboka 2002 voahitsakitsaka ny tafika eritreretanao zany miaramila gajaina fotsiny zao satria hoe nanana toerana ambony tamreny niaraka tamin'ny président atseka tonga dia tany mova maro ny maty maro ny général nanalefa lasa natao adjudant am'izao fotoana zao ny tafika avy zay ny tena nampitsotra ny tafika teo efa miezaka zareo zany andamina n'izay fotoana zay ary io zany koa zany tokony ho jerenina koa zany ny mpanao politika hoe inona moa zany no zavatra mba hoaisin'ny tafika fa mba vita ty zavatra ty tanao ohatra nisy tamin'le génie civil taloha reny fa nitafika zany de ohatrany hoe fitaovana fotsiny taloha ampiasain'ny mpanao politika fa tsy mba misy hoe inona ny mbo anjara teo nahazo ny tafika avy am'izao fotoana zao mangataka zao ny tafika zay ozy mila vola anaovana n'le anaramaso an'le fividianana 7 milliards marina io za en tant que responsable de ozy nataoko hoe marina ny tenen'ny tafika io satria mampamarina anazy de zao le budget de fonctionnement antsika am'izao ane 30% tokony ho izy fotsiny raha ohatra zao nao nahita fotsiny hoe nanomboka tamin'ny janvier jusqu'à zao mbola 8% fotsiny taux de régulation zany hoe tena tsisy vola mihitsy zany na de ampandehanany tafika n'le asany avy fa zareo moako tsy mahay miteny ohatra atsika mpanao politique zao hoe mbola vilivily fa ny azo tonga de vavany de ohatrany hoe inona koa ty ataon'ny tafika fa normal na fangatahny tafika eny tsisy vola ao mba anaovany zareo an'le fandriam-palema ny tafika eny tsy ohatrany fonctionnaire rehetrarehetra ny tafika tsy maintsy tonga de resaka carburant de fitaovana foana zany izy koa zany manao lavondy zay ny mahatonga le tsy fandriam-palemana am'izao fotoana zao manko mametsiny be zareo satria raha mba misy fotsiny le budget ohatra hoe complet 100% fotsiny neny tafika mba afaka mba hoe manisy essence carburant automobile izy manao lavondy tsy manana zany ny tafika am'izao vitsy zany hoe efa misy problème foana eo vao manao dérogation aizany anaovana an'ity ka io le zavatra angatahny tafika io de ara-dalàna ao anatin'ny budget ny ara-dalàna ihany io anaovany an'le fiarovana normal fa nga tsy anjara gouvernement takosa mitserina zay fa tsy maintsy nitafika ave mitaky vo azo mena zay tsy efa tokony efa fantatra ny gouvernement ty tokony ka zay ane mahatonga le fanjakana mampime be rehefa nanao loi de finance zany tonga de efa niimposena fotsiny hoe io laniny io zy ministre finance zao tsika tsisy vola io zany inona tso ny azonao atao
nga tsisy volan'izay tsika hoe to hoe manambotsika na anaovana fifidianana sy lasa tsisy vola ndray vola mety misy manina vola fa tsy ahako ny eritreretantsika anazy satria zao tanao mahatonga aveny kafama tsy voaloha eny le engagement mihitsy a tsy misokatra fa tsy tamin'ity sety avril eny ah dia inao zany a mitoy manaraka ny actualité ary hitanao somary tena olona sahirana mihitsy monsieur fanjalana mba ny téléphone sady manao émission zay mbola maneny foana ny téléphone mihintsika fa voakarakaratsara zay some zay ary ho tanteraka angamba araky ny eritreritrareo izy zany ao mouvance safy nisy ny FFKM zay fionana tampon'izay mba ahita vahaolana ny firenentsika ianao kosa aza miala fa manaraka ny famitinana ny vaovao a tamin'ny herinandro iny dia mandrapiresaka indray a tompolahy sy tompovavy. Misy androany ny fivoriana manokana izay karakarain'ny troika ny SADC ny kapitaona ny Afrika Atsimo andiniana ny rara Madagasikara. Araka ny fampitam-baovao amin'ny birao ny fifandraisan'ny SADC eto Madagasikara dia ny momba ny fivoaran'ny rara eto Madagasikara no resahana ao anatin'ity fivoriana manokana ity. Ny filoha Tanzaniana sady filohan'ny troika ny SADC Andriamatoa Jakaya Mrisho Kikwete no mitarika amin'ny fivoriana. Anisan'ny mandray anjara amin'ity fivoriana andiniana ny rara Madagasikara ny kapitaona ity ny filohan'ny Afrikanina Tatsimo Andriamatoa Jacob Zuma, ny filohan'ny Namibia Hifikepunye Luka-Pumba ary filohan'ny Mozambika ny sady filohan'ny SADC Andriamatoa Armando Emilio Gebuza. Hatreto dia tsy mbola nisy mipika ny dinika ny kapitaona Afrika Atsimo saingy heveriny mpanara-baovao fa tsy maintsy anisan'ny diniana ao anatin'ity fivoriana ity momba ny fanomanana ny fifidianana ny fanapa-kevitra navoakan'ny CES momba ny lisitry ny kandida hifaninana ny fifidianana filoham-pirenena indrindra ny filatsahan'ny filohan'ny teteza mito Andry Rajoelina. Miantso any Andry Rajoelina, Lalao Ravalomanana ary Didier Ratsiraka hisitaka tsy handray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny troika ny SADC izay misahana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana eo anivon'ny SADC. Nivoaka indrindra io fanapa-kevitra io nandritra ny fivoriana izay notanterahany ho Malta ny kapitaona Afrika Atsimo. Araka ny fanambarana ofisialy izay navoakany fa noho ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana eto Madagasikara no antony nanaovana ny fangatahana. Na aneo ny tsy fahafaliany sy ny fahatsopanantenany tamin'ny filatsahan'ny filohan'ny teteza mita Andry Rajoelina sy Ramatoa Ravalomanana ihany koa izy ireo. Tsy nahafaly izy ireo ny fiverenan-dalina izay nataon'ny filohan'ny teteza mita izay efa nanapa-kevitra ny tsy handray anjara amin'ny fifidianana. Fanapa-kevitra tsy ara-pahamalinana kosa no nandraisan'ny troika ny SADC ny fanapa-kevitra nataon'ny Ankolafy Ravalomanana. Nosoritany fanambarana izay navoaka fa tena nijery akaiky ny fanapa-kevitra izay navoaka ny fitsarana manokana amin'ny sahana ny fifidianana ny troika ny SADC ary mahita ity vondrona ity fa nisy ny tsy fanazana ny lampandriana malagasy sy ny lalana amin'ny finy fifidianana tao anatin'ny fandraisan'ny CES fanapa-kevitra. Marihana fa ny filoha Tanzaniana sady filohan'ny troika ny SADC Andriamatoa Jakaya Mrisho Kikwete no nitarika ny fivoriana omaly nandiniana ny rara Madagasikara tany kapitaona ity. Anisan'ny nandray anjara tamin'izany ihany koa ny filoha Afrikanina Tatsimo Jacob Zuma, ny filohan'ny Namibia Hifikepunye Luka-Pumba ary ny filohan'ny Mozambika no sady filohan'ny SADC Andriamatoa Armando Emilio Gebuza. Tsy hiala fa hijanona hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana ny 420 zao Ramatoa Lalao Ravalomanana. Hoy Marc Ravalomanana androany nandritra ny fidiran'ny vantana any telefona izay nataony teny amin'ny Magrobeoririka. Nosoritan'ny filoha teo aloha ihany fa tsy azo hidivirana ny fanapa-kevitra ny fitsarana manokana amin'ny sahana amin'ny fifidianana noho izany dia mijanona ho fangatahana ihany nataon'ny troika ny SADC. Spesial tamin'ny koro elektoral spesial lansung matara ny kandidaturany. Rehefa avy eo indray fa teoriana afaka herinandro teoriana olaza antasy mety hositony misy hevitra izy ireo sienitra amin'izany mihitsy mivasa Ravalomanana. Ny kasany ve manao ny ataony tsy manara-dalàna tsy manaja fefitony izay atao antatrahana ny kandidatura. Ena atao hoe procédure tsy manaja procédure. Ny tasany ve manao ny ataony tsy manaja ny teny izay nomeny. Na ohatra ka nisy voizy tamin'izay dia tika aleo tamin'ny bitaka avokoa izany hoe tena mandaka demokrasia atỳ Madagasikara. Aleo ny vaovao misafidy dia tian'ny président.
Ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay nanamafy fa tsy maintsy iveny eto tanindrazana ny tenany saingy sy tsy nofaritany kosa tao anatin'ny antsony ny fotoana izay iverenan'izay na mialoha na aoriana ny fifidianana. Matetika hitrangana lozam-pifamoivoizana ny eto amin'ny Maremasay. Raha ny zavan'iseho androany no resahana dia taxi be iray no nandona ankizilahy iray izay namono ainy tao anatin'izany. Mitantara ny zavan'iseho ireo nanatry maso izany. Izy nakafoza orana teo apita teo izy tompoko dia nepita tety izy telo lahy dia izay mbola nisitrika anaty fa tany efa zanaka izy dia nepita tety izy telo lahy dia le raha izy zany iveriny epita drao izy 163 ina fa plein be tsy nijanona tsony avany tonga dia plein vitesse be izy avany tonga dia tsy nijanona tsony dia mifoa dia tery aloha tery no mifoa fa tety vao tava-miatsaka izy tery izy izy laki teo amin'ny 14 ans eo izy. Raha ny filazan'ireo izay tao anatin'ilay taxi B 163 nadona ity ankizy ity dia somary nandeha mafy ihany ilay fiara. Za moa zany tao anatin'io taxi B 163 io nandray anazy avy any amin'ny 67 dia rehefa nanomboka nazo prix lalan'ny Masay ity moa zany le tobila dia azo lazaina ihany hoe nandeha mafy kokoa ny fandeha zany avany dia tokony ho tany amin'ny tery amin'ny faritra tery amin'ny 20 metatra tery ngamba no nompoany io zazakely io dia io mipitika eny lavitra be io dia le tobila koa raha moa niala lavidavitra avy eo zany vao tena tafajanona zany satria ohatrany tsy nafantatra ohatrany taitra be fotsiny koa le chauffeur dia ny olona tao anatiny no miteny hoe misy zazakely voadona dia zay izy vao tena nijanona fa ohatrany tsy dia tena tokony tena loatra le chauffeur fa zay moa zany ny fanamarena hoe somary nandeha mafy zany le taxi be nandehanana. Ilaina hatrany ny fitandremana mba hisorohana ny lozam-pifamoivoizana samihafa toy izao. Ny faritany fianarantsoa no safidiany pasteur Mayola Mvatsy ireo mpiara-miasa aminy no tsidihana ny asabotsy teo. Filarana makivaky ny tanàna no tsenana an'ireo mpino ity mpitandrina ity. Nisy ny fitaovavana lehibe izay notarihana tany an-toerana ka vahoaka marobe sivily sy miaramila no nanotrina azy. Nandritry fitsidiam-paritra tany fianarantsoa ihany koa no nantanterahany ity mpitandrina ao fiangonana apokalipsy ity ny batisa lehibe ka olona 20 menada no roso tamin'ny batisa rehefa nianatra ny tenin'Andriamanitra sy nanatrika ilay conférence lehibe izay nanazava'ny pasteur Mayola ny baiboly ara-matematika sy fizika ary siantifika. Taoriana izay dia nisy ihany koa ny fanokanana ireo diakona misy 7 menada. Ary nisy ny fanosorana olona 5 milala ifanampy amin'ny fitantanana ny fiangonana apokalipsy any an-toerana. Nanamafetrany tamin'ny vahoaka ny fianarantsoa ny pasteur Mayola fa dia tsy maintsy tanteraka ny fanomanana iny izay nomen'Andriamanitra azy 13 taona lasa izay amin'ny taona 13 ity ary ny toedra raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao dia mandeha makany amin'izay efa tanterahany faminaniana izay. Efapolo andro aty aorianan'ny Pasika no anamarihana ny andron'ny fiakarana na ny Ascension. Andro manokana ho an'ny mpino katolika ny andro androany izay andron'ny fiakarana atsiarovana indrindra ny andron'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra taoriana ny fitsanganany tamin'ny maty tamin'ny andron'ny Pasika.
ireo fiangonana katolika maneran-tany dia saika manatanteraka ilay mesa avokoa entina anamariny ity andro ny fiakarana ity ka isany tamin'izany ny teto amin'ny écart Notre-Dame du Sacré-Cœur Ambavady Mitafo misy ny afatra lehibe omena ny mpino amin'ny fotoana tahaka izao. Ny afatra mpitain'ny tompo amintsika amin'ny andro toy izao dia ny fiverenantsika amin'Andriamanitra ary ny fiangonana katolika dia anisany mankalaza izany taona amin'ny finoan'izany amin'ity taona 2024 ity toy izay mifanentanana lehibe ho atao an'ny kristianina rehetra mba hiverina indray ho ao amin'Andriamanitra satria isika rehetra dia anisan'ny tempolin'Andriamanitra ary manana anjara toerana ao amin'Andriamanitra. Amin'ny fanamarina ny andro ny fiakarana tahaka izao dia misy ny sakramenta ny Eucharistie ka ankizy fito mianadahy natao izany androany raha ny teto anivon'ity ekara ity manokana izany hoe miombina vatana mandra amin'ny Kristy. Ny sakramenta ny Eucharistie moa dia isan'ny iray amin'ireo sakramenta fito eo anivon'ny fiangonana katolika. Manamarika ny 50 taonany amin'ny teton'ity ihany koa ny écart Notre-Dame du Sacré-Cœur Ambavady Mitafo ka ny 24 ny volana May ho avy izao no ivony fankalazana. Zany aloha misy ny fitsidihana pastoraly ataon'ny artsevêque eto ny sabotsy ny lahady eo anatin'izany ny hetsika maromaro ao anatin'izany makarak'izany 30 taona zany dia ny élection masina lehibe zany izay tosana manomboka Sangam-bato ny Tonjobily ny fanamboarana ny atin'ny fiangonana sy ny fanamboarana ny sekoly sy ny salle d'œuvre. Isan'ny paroasy Tranainy fahatelo ny orina teto Antananarivo ity ekara ity ary ny 12 ireo filoam-piangonana efa nifanesy teto. Isan'ny nitondra voalohan'ny fiangonana moa Tompokilafy François de Sole Rakoto sy ny rainy Cardinal Jérôme Rakoto Malala. Marina fa any amin'ny volana Novambra no hotanterahana ny famaranana amin'ny fomba ofisialy ny Tonjobily. Zaikabe voalohany ny Dorcas nasionaly ho amin'ity taona ity no notanterahana nanomboka ny talata 7 May ary itoy hatramin'ny rapitsy 10 May eto amin'ny Toby Ambohidratrimo ny fiangonana Pentekotista Mitambatra. Loha hevitra lehibe nodiniana teto no mahakasika ny fanatsarana ny fomba fivavahana mba ahitana fahombiazana kokoa eo amin'ny asa fanompoana. Misy avalo ary ireo dingana rana amin'izany. Vaovao dia misy dingana maro arahana zany ao amin'ny fivavahana. Misy dingana valo izy ireo dia anisan'izany ny fiderana, ny fibebahana sy milan-keloka, fisaorana, fangatana, fampifatoana heritreritra zao ny anotsika faranteo. Mbola anisan'izany koa firana, fanaovana anteny tombavaka, ny fangatana sy ny fisaorana. Misy kosa ny andrasana amin'ireo Dorcas manodidina ny 100 avy amin'ny faritra enina dia ny faritra A, B, D, E, F ary ny G manerana ny nosy izay mandray anjara amin'ity fivorimbe ity. Raha vao vita zao zaikabe zao dia ireo vehivavy ireo dia azo fitaovana vaovao entina mivavaka araka ny ampianarana azy dia hitora fampandrosoana ho an'ny tena manokana, ho an'ny tokantranony dia ho an'ny fiangonana ary ho an'ny Madagasikara manokana. 10 taona no nisiany sampana Dorcas eo anivon'ny fiangonana Pentekotista Mitambatra izay ivondrona ny vehivavy sy renim-pianakaviana ka tanjon'ny mpikambana ao ny ampandrosony ny asan'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanampiana amin'ny lafiny ara-potsidrafitrasa sy ny fampiroboroboana ihany koa ny lafiny ara-panahy izay mampiana ny ten'Andriamanitra miaingana amin'ny ankohonana eo anivon'ny fiangonana, ny fiarahamonina ary mipaka amin'ny firenena manontolo. Pastera Rovavy samy teratany Amerikanina moa no vahiny tarika ny seminaire sy ny tondra fampiofanana tamin'ireo mpizaika teto. Ny 17 volana Oktobra 1790 no nipoiran'ny fiombonan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara ka amin'ity taon'ity arak'izany no ankalaza ny 100 taona ny fiombonana. Manana sehatra fitaizam-panahy antsoina hoe APU na ny aumônerie protestante universitaire eny anivon'ny anjerimanontolo misy avalo manerana ny nosy ny FFPM. Amin'ny alalan'ny zaikabe izay ho tanterahan'ireo tanora ao amin'ny APU arak'izany no hanamariana ny 100 taona ny FFPM. Ny antony anaovana ilay zaikabe moa dia fanarana tao aoriana ny
izany tany Tomasina zafady zay be fa voalohany tany Tomasina dia misy zany hoe mba hifampionana sy fifanakalozana saikefa sy kolotsaina eo amin'ny tanora aby io manerana ny Madagasikara. Zava-dehibe anankiray zany ny antony dia hoe ny fandiniana ihany koa ny rafitra sy mirindra-damina hitantanana ny aby io rehetra, eo ny fitoriana filazantsara ary ny fanavaozam-panahy, dia ny fanomanana ny tanora aby io vonona amin'ny asa fampansoana eo anivon'ny fiangonana ary indrindra eo amin'ny firenena efa voalaza teo. Ny tanjona tiana ho tsatsarina dia famaritana tsara sy mazava ny aby io sy ny ampisiny ary ny antsiraka miandry azy. Dia ny faharoa dia ny fampansoana ny asa ny aby io sy ho fampijoroana azy ho tena fahavoloben'i Kristy eny anivon'ny université Madagasikara. Fatelo dia famolavolana tanora ho tompona andraikitra sy fitaratra ny filamatra eo amin'ny tontolo manodidina azy ary atonga ny aby io ho modely ho tanora malagasy. Dia ny vokatra andrasany vokatra andrasana amin'izay zakabe zay zany dia no amin'ny sambatany olona dia hoe ny fanavaozana eo amin'ny maha olona sy ho tompona andraikitra filamatra sady fitaratra ary fahamatorana ara-panahy. Lohahevitry ny Zakabe andiany faharoa amin'ity taona ity dia ny hoe tanora vaovao manorina ny fanantenany ao amin'ny Kristy. Ny zavatra kendrena dia ny fampandrosoana ny fiainam-piangonana ary indrindra ny ahatonga tanora ho tonga amin'ny fahamatorana ara-panahy. Tanora eo amin'ny 10 eo arak'izany no handray anjara amin'ny Zakabe izay ho atao any Mahajanga. Mariana ny fahazato taonan'ny FFPM dia ankalazaina mandritry ny herintaona ka tsy hifarana raha tsy ny faha 14 ny volana Desambra 2024. Fampatsahivana ny asa ataon'ny Centre Parole Vivante ary fanasana ireo tsongon'olombolo eto amin'ny firenena no nentina nanokafana ny fankalazana ny 20 taona ny Centre Parole Vivante androany teto amin'ny Carleton Anosy. Ity centre ity izay sady mitory ny filazantsara no mpanao asa soa araka ny nambaran'ny mpitarika azy. Ny asa voalohany ataonay izany aloha dia fanambarana ny filazantsara n'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra tsy akanavaka izany. Na ny avy any atsimo na ny avy any avaratra na avy any andrefa na avy any atsinanana manana sampana maro zay eto Madagasikara zany eny manana sampana zany ampitan-dranomasina azy. Ankoatr'izay koa nefa dia fanehoana koa fa tsy mpitory filazantsara ihany koa zay fa mpanao asa soa koa izay ataonay any fonja any amin'ny hôpitaly dia manampy an'ireo sahirana zany na ny manampy tena sy ny kaboty zany. Misy koa moa ireo mpianatra zany izay avy any amin'ny faritany zany izay somary sahirana ny ray aman-dreny nefa mbola te hianatra izy ireo dia manampy azy ireo izay zany amin'ny fampianarana ny zanak'izy ireo. Fa ty androany ty ny tena mampiavaka azy zany dia fanomboana ny izany nanasana ireo olona tsongombolo teto amin'ny tany sy ny firenena moa izay entina manamarika ny fanomboany fankalazana izany izay mandava ny taona. Rahantsika malala misy hetsika lehibe ao atao Antsamanitra amin'ny 9 Jona izao dia amin'ny volana septambra iny koa mbola misy hetsika lehibe atao Antsamanitra izany. Raha ny fahasahiranana moa zany tao anatin'iny krizy iny mametra-panontaniana no avy ny olona samy eritseritra hoe ahoana ny voana aminazy ity. Ny mpanao politika moa zany nahita fa dia tsisy afa-tsy mififidianana ihany ny atafavoaka azy ireo. Fa izay kosa moa mampitory filazantsara anay dia antenin'ny tompony teny hoe ao amin'ny Jaona 4:7 hoe eto amin'ity fiainana ity natanareo fahoriana izy fa tsarovy fa nandresy ireny. Itoy mandritra ity taona 2024 ny fankalazana ny 20 taona nijoroan'ny Centre Parole Vivante araka ny fandaram-potoana ny 9 Jolay ho avy izao dia isy ny hetsika lehibe izay karakarainy etsy Antsamanitra ary ny volana septambra kosa dia anatanteraka fevrier eto Antananarivo ny Pino ao anatin'ity antoko-pivavahana ity. Olona maro no tonga teto anoloan'ny Techno Center Behoririka nanjifa ny vokatra vaovao ny Elite GSM dia ny laptop Elite Computer izany. Izy ireo dia isan'ireo olona nanao famandriana voalohany ahazo ity vokatra vaovao ity. Manodidina ny R1 isam-bolana no vokarin'ny orinasa Elite GSM amin'ity ordinateur portable ity izay mora indrindra eto Madagasikara satria dia amidy amin'ny vidiny 10,900 sy 10,000 ariary monja.
mampiavaka azy zany a dia ny voalohany indrindra ny marque ny aloha marque original izy io a marque Elite Computer dia manarakaraka an'izay a azo lazaina zany hoe izy mora indrindra satria raha oharina amin'ny performance ny ohatra hoe ny processeur ny 1,8 gigahertz fois 2 ny RAM 1 giga disque dur 160 giga dia afaka milaza zany zay fa mora izy a ary nefa tsara ihany koa. Vokatra original ity laptop ity izay narahany Elite GSM niasa tamina orinasa Sinoa fantadaza maneran-tany teo amin'ny famolavolana sy ny famokarana azy. Zahay no mamokatra azy noho izany dia misy ny fiantohana na ny atao hoe garantia izay maharitra herintaona zany amin'ireo produit Elite ireo ary eto izay dia efa manome ahoana moa zany aperçu kely zany ho an'ny mpanjifa hoe produit original io ary authentique satria atsoatsy dia isy ny fiara-miasanay amin'ny société Microsoft zany hoe ny logiciel rehetra ao anatiny amin'izay fotoana izay original daholo tsisy atahoranao kely zany ny risque isiny virus ny ohatran'izany mba hampitombona tsara ny garantie amin'izay fotoana izay. Tanjona moa tamin'ny famolavolana sy famokarana ity laptop Elite Computer ity ny ahafahan'ny malagasy rehetra manana solosaina isan-tokantrano amin'ny kalitao tsara nefa mora ka dia resy lahatra tokoa ireo efa nividy izany androany. Mahasarika amin'ilay izy moa zany amin'ny resaka asa dia hitako ilay izy hoe mora dia afaka vidiana raha ohatra ka mba hoe manana vola afaka ampiasaina kely aminy zany ianao dia hitako hoe mba mora fa satria ilay ordi zany raha vidiana hoe 15 million 10 million nefa amin'ity 3 million latsaka kely dia hitako hoe mora ilay izy. Ny antony dia fantako tsara ilay orinasa ary orinasa malagasy sarotra ilay orinasa malagasy mba mikarakara ilay vahoaka zany ary raha ny ataontsika hoe ny momba izy mety satria saka ny vahoaka laptop io no vidiko ataontsika hoe 3 million be zany. Ankoatr'ireo option maro hita ao anatin'ity laptop ity dia efa misy ihany koa ny puce 3G ahafahana mahazo connexion internet. Misy ihany koa ny fiarah-miasan'ny Elite GSM amin'ny orinasa Orange Madagascar ahafahana mampiditra connexion amin'ny vidiny mirary 2,10 ariary monja mandritra ny enim-bolana. Mitohatra ny famandriana eo anivon'ireo magazay Elite eto Antananarivo toy ny eny Ampefiloha, Analakely, eny amin'ny Citic, Suprême ary Techno Center Behoririka. Amin'ny alarobia ho avy izao no ho avy eto Madagasikara ny andiany faharoa amin'ity laptop ity. Mbola configuration de base moa ireto andian-tony ireto ary afaka iray volana dia ho avy ireo karazany ahitana option manaraka ny ikafarany teknôlôjia vaovao. Marihana fa misy ny fanamorana ny fividianana ity laptop ity ho an'ny mpianatra ka ny orinasa Elite GSM sy ireo sekoly na ireo toeram-piasana moa ny fanaraka ho amin'izany.